Faly miarabanao ndray araky nitatsika io a de ny Efesiana toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 17 no jerentsika an'io. Ty kosa aloha de verset tsy hay mihitsy ary raha matetika ary a raha manao fampianarana momba ny Efesiana de dinganina fotsiny ty Efesiana toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 17 ty ary ho hitatsika eo rehefa avy eo fa izy ty koa de azo lazaina hoe digression fotsiny, zany hoe teny tonga atao an-tsain'ny Paoly enen'elanela ny zavatra tiany ho teneniny eny izy ty, kanefa na izany ara de zava-dehibe ity andinin-tsoratra masina Efesiana toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 17 ty, satria atony ahitantsika hoe tsy voafatotra izany ny tenin'Andriamanitra, tsy azo sakanana ny tenin'Andriamanitra fa mitohy hatrany, afaka miampita foana natao anatin'ny taona firy sy taona firy na inona mahazo ny mpanompon'Andriamanitra na inona mitranga aminy dia tenin'Andriamanitra de tsy mba voafatotra. Ndao ary tsika iroso avy hatrany amin'ny famakina ny teny tahaka ny mahazatra de ny Baiboly protestanta fanitsiana fahenina no amakiko azy. Noho izany za Paoly mpifatotra noho ny amin'ny Kristy Jesosy noho ny aminareo jentilisa, raha mba renareo mantsy ny fitantanan'Andriamanitra amin'ny fahasoavana izay nomena noho ny aminareo, fa fanambarana ny nampahafantarana ny zava-miafina araka ny voasoratra tamin'ny teny fohifohy teo. Arak'izany, raha mamaky ianareo de ho takatrareo ny fahafantarako ny zava-miafina momba ny Kristy, izay tsy mbola nampahafantarina ny zanak'olombelona tamin'ny taranaka lasa. Izany de tahaka ny fanambaran'ny fanahy ankehitriny amin'ny apôstôly masina sy ny mpaminany, de niatongavan'ny jentilisa ho mpiray lova sy ho tena iray ary ho mpiombona amin'ny teny fikasana ao amin'i Kristy Jesosy noho ny filazantsara, izay nanaovana ho mpanompo araka ny fanomezan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena araka ny fiasan'ny heriny. Eny, izao zay kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no nomeny zao fahasoavana zao mba hitoreny Kristy mba hitory ny hareny Kristy tsy hita lany amin'ny jentilisa sy hampahazava ny olona rehetra mba hahalalany ny fitondran'Andriamanitra ny zava-miafina, de ilay voafina hatramin'ny harian'izao tontolo zao tao amin'Andriamanitra izay nanao ny zavatra rehetra, mba hampahafantarina amin'ny alalan'ny fiangonana an'ireo fanapahana sy fahefana any an-danitra amin'izao ankehitriny zao ny lafiny maro samihafa ny fahendren'Andriamanitra araka ny fikasana hatr'izay izay nataony tao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Ao aminy no ananantsika fasahiana nantona azy amin'ny fahatokiana noho ny finoana azy. Noho izany no angatahako aminareo mba tsy ho ketraka ianareo amin'ny fahoriako noho ny aminareo fa voninahitrareo izany. Zay lay teny zay tsy fahenontsika, tsisy andininy hoe de fa haitsika tsy enjere eny ho eny kanefa dia azo anatsoahana zavatra betsaka ihany. Ny andininy voalohany de milaza an'izao hoe noho izany zao Paoly mpifatotra noho ny amin'ny Kristy Jesosy noho ny aminareo jentilisa. Zay zany nilazany azy eto, de fantatsika moa zany Paoly no nanoratra dia migadra izy tsy hoe nangalatra nanamono olona fa noho ny filazantsara noho ny amin'ny Jesosy Kristy ary noho ny fitorian'ny filazantsara tany amin'ny jentilisa no nanenjehan'ny jiosy azy zany de nampidirana azy amponja. Fa zao raha miteny izy hoe noho izany izao Paoly, milaza ny momba azy izy, de tokony miteny izy hoe noho izany izao Paoly de manao an'izao na manao an'izao, nefa amin'ny andininy faharoa tsy misy an'izay, fa izy ty zany rehefa miteny izy hoe noho izany izao Paoly, any amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo io zay vao mitohy hoe izany no andohalehako eo anatrehan'ny ray. Zany hoe hivavaka zany Paoly, fa eo amin'izy nanolotra ny tenany noho le zavatra nitranga teo aloha zany toko faharoa de ho hitantsika eo ihany avy eo, noho izy nampahafantatra ny tenany hoe mpifatotra noho ny amin'ny jentilisa, dia lasa nanazava kely an'izay indray hoe fa maninona moa izy no mpifatotra noho ny aminareo jentilisa, fa nefany efa saika hivavaka ho an'reto olona noratan'reto izany. Ny andininy voalohany raha vakitsika amin'ny DM izy de zay mahatsara ny hoe mamaky ny
version isan-karazany. Ny DM de manao hoe noho izany zao Paoly zay migadra noho ny amy Kristy Jesosy anasoavana anareo hafa firenena de mangataka amin'Andriamanitra ho anareo zay. Mangataka amin'Andriamanitra ho anareo tsy seneo amin'ny andiny voalohany any mangataka amin'Andriamanitra io fa ho hitantsika io fa ary amin'ny andiny faefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo izy zany milazan'izany hoe zay no antony ando aleoko anatrehan'ny ray ivavaka ho an'retolo reto izy zany a noho izay zavatra zay fa teo anelanelany izy a de laza fotsiny hoe mba anasoavana anareo hafa firenena. Ny andin'ny faharoa ka hatramin'ny andin'ny fahatelo ambin'ny folo a raha amy tenina noratany Paoly azy de fehezanteny telo monja any hoe fehezanteny lava be zany izy a fa anankitelo a no anazavany momba azy alohan'ny ivavahany ho an'reto olona anoratany reto zany. Ny de zay koa nizarantsika azy a ny andin'ny faharoa ka hatramin'ny fafito izy zany a de miresaka momba ny mistery. Mistery zany zanako. Inona zany atao hoe mistery? Zay zany no hojerentsika andin'ny faharoa ka hatramin'ny fafito. De ny fehezanteny faharoa zay izarantsika azy faharoa ihany koa zany de ny andin'ny fahavalo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo a zay milaza ny andraikitry Paoly. Inona ny andraikitry Paoly zany a noho izy mahafantatra an'izay mistery zay a de ny andin'ny fahatelo ambin'ny folo farany moa izy a de miresaka ny fahoriany zany hoe manahoana ny fahoriany Paoly a noho izy mpifatotra noho ny amy Kristy. De idirantsika avy hatrany a verenantsika vakina ny andin'ny faharoa ka hatramin'ny fafito zany a azahoantsika azy. Raha mba renareo mantsy ny fitantanan'Andriamanitra ny fahasoavany zay nomena noho ny aminareo fa fanambarana ny nampahafantarana ny zava-miafina araka ny voasoratra tamin'ny teny fohifohy teo. Andin'ny faharoa io zany. Arak'izany raha mamaky ianareo de ho takatrareo ny fahafantarako ny zava-miafina momba ny Kristy izay tsy mbola nampahafantarina ny zanak'olombelona tamin'ny taranaka lasa. Izany de tahaka ny fanambaran'ny fanahy ankehitriny amin'ny apôstôly masina sy ny mpaminany de niatongavan'ny jentilisa ho mpiray lova sy ho tena iray ary ho mpiombona ny teny fikasana ao Kristy Jesosy noho ny filazantsara izay nanaovana ho mpanompo araka ny fanomezan'ny fahasoavan'Andriamanitra zay nomena araka ny fiasan'ny heriny. Etsika de mahita teny anankiroa miveriny indroa de le zava-miafina aloha voalohany io le mistery zany miresaka zava-miafina fa io zava-miafina io zany de nambara nampahafantarina any Paoly zay le lazainy eto zany hoe fanambarana ny nampahafantarana ny zava-miafina resaka zava-miafina izay nambara taminy. Zay zany mahatonga antsika miteny hoe ny andin'ny faharoa ka hatramin'ny fafito a io zany le fehezanteny anankiray io dia miresaka momba ny zava-miafina momba ny mistery Paoly. Zao no lazainy amin'ny andin'ny faharoa hoe raha mba renareo mantsy ny fitantanan'Andriamanitra ny fahasoavany zay nomena noho ny aminareo. Ny fitantanan'ny fahasoavan'Andriamanitra zay nomena lay fanambarana n'lay mistery teo zany a nomenan'ny Paoly de fahasoavana izy io araka ny fitantanan'Andriamanitra. Ny andin'ny fahafito sy ny fahavalo de miveriny indroa zay fahasoavana zay sy le hoe fanomezana fahasoavana zay nomena. Hitantsika eo amin'ny andin'ny faharoa zay, ny andin'ny fahafito de averiny zay hoe izay ny nanaovana ho mpanompo araka ny fanomezan'ny fahasoavan'Andriamanitra zay nomena araka ny fiasan'ny heriny. Hitanareo veriny indroa mihitsy zany lay fahasoavana zay nomena. Ny andin'ny fahavalo eny izao zay kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no nomena izao fahasoavana izao mba hitoriny aren'ny Kristy tsy hitalany any amin'ny jentilisa. Zay zany a no zavatra ambaran'ny Paoly hoe tena fahasoavana no nazahoany ny fanambarana momba ny zava-miafina zay resahany eto izy a nomena fahasoavan'ny Paoly. De inona le fahasoavana ozy izy? Mba hitondra ny filazantsara any amin'ny jentilisa. Andin'ny firy misy ny andin'ny fahavalo eo mba hitory ny aren'ny Kristy tsy hitalany any amin'ny jentilisa, hitory any amin'ny jentilisa. Zay koa no lazay ny tery amin'ny andin'ny voalohany zany hoe noho ny aminareo jentilisa. Zay mihitsy fahasoavana zany a
natonga azy ho apôstôly ny jentilisa, ary hitantsika zay fa tamin'ny fotoana mihitsy a izay andeha ampijalin'ny fiangonana no nisehoany Jesosy Kristy taminy teny amin'ny lalany Damaskosy asan'ny apôstôly toko fasidy de ny 5:15 de milazan'izany hoe nefa hoy ny tompo taminy mandehana fa fanaka voafidy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanapaka ary ny zanak'Israely izy miresaka momba ny Paoly izy hoe i Paoly zany de fanaka voafidy hitondra ny anaran'i Jesosy Kristy eo anatrehan'ny jentilisa. Zay fahasoavana be zay a satria olona nendrika amin'ny fiangonana lasa fanaka voafidy indray hitory filazantsara any amin'ny jentilisa de zay le maapôstôly ny jentilisa azy fa le fahasoavana nomena azy koa de anambara n'ilay mistery. Inona ary ty mistery ty a fanambarany mistery io rehefa antanina zany ka tsy mahavaly o mopera de miteny an'izany hoe mistery zany zanako, zavatra miafina le mistery kanefa nataony Paoly ho ambarany Paoly a zany mistery zany. Aniny fahatelo izy milaza an'izany fa fanambarana ny nampahafantarana ny zava-miafina araky ny voasoratra tamin'ny teny fohifohy teo toko faharoa zany. Arak'izany raha mamaky ianareo de takatrareo ny fahafantarako ny zava-miafina momba ny Kristy izay tsy mbola nampahafantarana ny zanak'olombelona tamin'ny taranaka lasa. Izany de tahaka ny fanambarany fanahy ankehitriny amin'ny apôstôly masina sy ny mpaminany. Amin'ny apôstôly any Paoly zany a farany io hoe tahaka ny fanambarany fanahy ankehitriny amin'ny apôstôly masina sy ny mpaminany, zany hoe Paoly de anisan'ireo apôstôly. Amin'ny maha apôstôly azy a de nahazo fanambarana mivatana avy amin'Andriamanitra izy, zay le 5:7 io fanambarana ny nampahafantarana ny zava-miafina. 5:5 zay tsy mbola nampahafantarana ny zanak'olombelona tamin'ny taranaka lasa, izany de tahaka ny fanambarany fanahy ankehitriny amin'ny apôstôly sy ny mpaminany. Nahazo fanambarana mivantana tamin'i Jesosy Kristy zany a i Paoly satria Paoly koa tsy niaraka tamin'i Jesosy Kristy nandritra ny fiainany 3 taona sy tapany teto ambonin'ny tany fa nomena fanambarana mivantana hitantsika zany any amin'ny bokin'ny Galatiana no itenenan'i Paoly zany. Izy io de io fanambarana io nefa io mistery io nefany a efa nilazaina kely ihany tany amin'ny testameta taloha. Efa lazainy zay le hoe apôstôly le mpaminany zany efa nilazana an'io ihany le mpaminany tany amin'ny testameta taloha fa tsy mbola azony zareo le izy, tsy mbola fantany mazava zany a hoe inona io fanambarana io fa amin'ny alalan'ny Paoly a izay vao tena mazava tsara le izy hoe ay ve zay le fanambarana, ay ve zay le izy, ary zara de mahita fa mbola betsaka ho an'ny kristianina noho io mistery io, mbola mistery ho an'ny kristianina betsaka io zavatra nambara ho an'ny Paoly io a eto amin'ity toko fahatelo ity. Ary zay no mahazava-dehibe an'ity toko fahatelo ity zany hoe inona ary io mistery io. Ny 5:9 milaza azy hoe le mistery ozy izy de niatongava ny jentilisa ho mpiray lova ho tena iray ary ho mpiombona ny teny fikasana ao amin'ny Kristy Jesosy noho ny filazantsara. Zay ditsika i Paoly de natao apôstôly ny jentilisa. I Paoly dia nomena fanambarana ny amin'ny mistery. Inona le mistery amin'ny apôstôly ny jentilisa azy de niatongavany jentilisa ho mpiray lova ho tena iray ho mpiombona ny teny fikasana ao amin'ny Kristy Jesosy noho ny filazantsara. Zany hoe hatramin'izay tany amin'ny testameta taloha dia nihevitra foana ny jiosy nisy zanak'Israely fa ry zareo no vahoaka an'Andriamanitra, ry zareo ihany. Eny izay tokoa izy tany, zay le hoe tsy mbola nampahafantarina mihitsy izy io fa manomboka aty amin'ny filazantsara ary indrindra manomboka eo amin'ny toko 7 amin'ny asan'ny apôstôly eo zany izy a no manomboka mitodika makany amin'ny jentilisa amin'izay Andriamanitra mba hahatonga ny jentilisa ho mpiray lova ho tena iray ho mpiombona ny teny fikasana ao amin'ny Kristy Jesosy noho ny filazantsara. Zay le mahatonga antsika miteny hoe efa voalaza ihany tany amin'ny testameta taloha fa tsy azon'ny olona nikambanan'ny jiosy sy ny jentilisa ho tena iray ao anaty fiangonana. Zay le zava-miafina, zay le mistery hatramin'izay tany amin'ny testameta taloha fa zao vao ambara izy. De io le mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe
tia ny olona rehetra ho vonjena, ny olona rehetra ho vonjena zany de tsy hoe ny olona zato isan-jato fa ny jiosy sy ny jentilisa ny karazan'olombelona rehetra eto ambonin'ny tany a de tian'Andriamanitra ho vonjena avokoa ao anatiny. Izany zavatra zany efa hita nanomboka tany amin'ny Abrahama fa tsy tena azontsika loatra tany amin'ny Abrahama. Genesis 2:10 de zao ny tenenan'Andriamanitra ny Abrahama hoe hita zay manisy soa anao a fa hanozony zay manozona anao, aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Amin'ny Abrahama, fantatsika fa Abrahama ny ivoahan'ny zanak'Israely, avao amin'ny Abrahama ny voahan'ny zanak'Israely, ary noho io fitahinany Abrahama io tonga ny Abrahama ho firenena lehibe dia izay le mampalaza ny jiosy ny voahan'i Jesosy Kristy. Fa eto de miteny mihitsy hoe aminao re Abrahama no hitahina, tsy ianao rery no hitahina fa ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Io ne mahatonga an'i Jesosy Kristy niteny aty amin'ny Matteo 7:20 mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ny firenena rehetra zany de tsy le Madagasikara zato isan-jato fa ny firenena rehetra de ny olombelona rehetra, ny karazan'olona rehetra avy amin'ny karazana firenena isan-karazany rehetra eto ambonin'ny tany dia atao mpianatra avokoa, fa tsy jiosy ihany fa jiosy sy jentilisa. Ny Isaia 2:2 koa dia efa miteny an'izany fa izy ity de ny ray sy ny jiosy hoe anao prozelita zany hoe anaraka jodaisma daholo zany a le olona avy any amin'ny firenena rehetra, zay no nandraisany azy fa tsy azony hoe miresaka fiangonana anie ity Isaia 2:1-4 zay le maha-mistery azy. Ohatr'izao le izy hoe ny tenin'ny Isaia zanaky Amoza ny am'izay hitany momba ny Joda sy Jerosalema. Izao no tonga any aparany, ny tendrombohitra misy ny tranon'ny tompo de ho tafahorona eo an-tampon'ny tendrombohitra, ary asandratra ho avy noho ny avoana, ary ny firenena rehetra no hitanjozotra akany. Firenena rehetra hitanjozotra akany amin'ilay tendrombohitra misy ny tranon'ny tompo ao Jerosalema zany, de zay ny heveriny zareo ho any Jerosalema daholo ny firenena rehetra. Eny olona marobe no hiainga ka hiteny hoe andeha isika hiakatra ao amin'ny tendrombohitry ny tompo any amin'ny tranon'Andriamanitra Jakoba, satria taony nisy ny tempoly. Izay no nandravan'Andriamanitra ny tempoly hoe tsy ilay Jerosalema ary ilay nisy ny tempoly, tsisy tsony zany fa miverina amin'Andriamanitra reo olona rehetra reo, andeha isika hiakatra ao tendrombohitry ny tompo any amin'ny tranon'ny Andriamanitra Jakoba mba hampianarany atsika ny lalàny sy andehanantsika amin'izay tokony ale. Zay any misy ny tenin'Andriamanitra, zay zany zavatra resahany. Fa avy anjona ny voan'ny lalàna ary avy any Jerosalema ny tenin'ny tompo, zay avy any ny voan'ireo ny mpaminany rehetra de jiosy daholo a, Jesosy Kristy de avy amin'ny jiosy a, ary ny apôstôly rehetra ihany koa dia jiosy daholo, avy anjona ny voan'ny lalàna ary avy any Jerosalema ny tenin'ny tompo. Ho mpitsara ny firenena izy ka ho mpanelanelana amin'ny firenena maro de anefiny sabany ho angady reny ary lefiny ho entim-boaloboka, ary firenena de tsy anainga sabatra amely firenena hafa na hianatra hiady intsony. De eo zany a ny tsy azon'ny olona foana satria matetika raisin'ny olona arabaky teny izy io hoe lay Jerosalema rio a, lay Ziona rio a, lay tempoly ario, zao nefa efa moskeny eo zao a. Zay ny andraisan'ny olona azy de tokoa zany hoe tsisy ady tsony zany ny firenena rehetra, tsy zay ny tiany ambara fa lay olona avy amin'ny firenena isan-karazany zay antson'Andriamanitra hiverina aminy a de lasa prala, lasa mpiavana. Izay le fampihavanana nataon'ny Kristy ao amin'ny fiangonana zany de misy karazana firenena maro be zay mifankaty, miavana fa tsy miady, na de miady ary ny firenen'ireo olona avy amin'ny firenena isan-karazan'ireo. Zay le fampihavanana nataon'ny Kristy a, nazavain'ny Paoly tamin'ny teny fohifohy teo aloha izy, teo amin'ny 2:2 zany a, efa voalaza teo amin'ny 2:2, ndao hiverenantsika jerena kely io fa kitsika midiaina izy a, azahoantsika azy tsara. Ny Efesiana 2:2-4 ka hatramin'ny 5:12. I Kristy mihitsy no nampihavana antsika roa tota, iza le tsika roa tota, ka nahatonga ny jiosy sy ny hafa firenena ho iray. Zay.
nampiavana ny rotota ka nahatonga ny jiosy sy ny hafa firenenao iray, fa tamina noloran'ny Kristy ny tenany dia naroda ny rindrina izay nampisaraka atsika sy nahatonga atsika hifankahala. Nofohanan'ny Kristy ny lalàna jiosy mba mididy amampitsipiny, mba hampiraisany atsika rotota amin'ny tenany ka hanaovany atsika olom-baovao tokana. Toy izany no avitan'ny Kristy fampihavana, ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana dia nanafoana ny fankalana ka nanambatra atsika rotota ho tena anankiray ihany, sady nampihavana atsika amin'Andriamanitra. Io ilay hirandrina raha mamonjy hoe ny rano teo amin'ny hazo fijaliana ozy izy no nampihavanany atsika tamin'ny sika samitsika ary nampihavanany amintsika amin'Andriamanitra. Zay ny zavatra nataon'ny Kristy. Dia zay lay verenany Paoly teneny eto andiny faheno hoe ahatongavany jetilisa ho mpiray lova, tena iray ho mpiombona ny teny fikasana ao amin'ny Kristy Jesosy noho ny filazantsara. Mpiray lova, mitovy ny lova azon'ny jetilisa sy ny jiosy izay mino ny Jesosy Kristy. Lasa miara-mandovy ireo fa tsisy hoe hafa ny jetilisa dia hafa ny jiosy. Ray ihany ny lovany. Tena iray, tena lasa ray ny fiangonana vahoakan'Andriamanitra dia tokana ihany. Misy jetilisa dia misy jiosy. Ary ny teny fikasana dia raisina ho mpiombona ny teny fikasana ao Kristy noho ny filazantsara. Inona ny teny fikasan'Andriamanitra izay sady azon'ny jetilisa no azon'ny jiosy? Tsy inona izany fa ny fanahy masina. Ny fanahy masina ihany koa ilay lova iraisana, ary fanahy masina koa no manambatra antsika ho tena iray. Ny toko fahaefatra no ahitantsika an'izay. Ohatra zany raha mijeritsika any amin'ny toko voalohany andiny 17 sy 14 dia izao no lazainy: ao aminy koa ianareo, rehefa renareo ny teny fahamarinana dia ny filazantsara izay mamonjy ianareo, eny ao aminy koa ianareo rehefa anino ka nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Hitanao, rehefa mino tsika zany dia nahandray tombo-kase araka ny teny fikasana le fanahy masina izay teny fikasana zay. Andiny 14, izany fanahy zany ny santatry ny lovantsika. Hitanao, izay mino rehetra zany dia mandray an'le lova dia lasa mpiray lova, satria le fanahy ny santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalaina ho an'ny tena mba ho fiderana ny voninahiny. Fa ahoana indray le tena iray koa zany ankoatran'le toko fahaefatra dia le verenantsika ihany le toko faharoa, satria nefa lazain'ny Paoly teo hoe efa mivoalazako taminareo tetsy aloha, dia ozy izy hoe andiny 12 hoe sady hampihavana antsika rotota ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny hazo fijaliana izay namonono ny fandrafiana tao aminy. Nampihavana antsika tamin'Andriamanitra, tonga antsika ho tena ray. Io tena ray io lasa mihavana amin'Andriamanitra noho ny hazo fijaliana. Zay le hoe ny hazo fijaliana mampihavana amin'Andriamanitra sy mampihavana ny olona samy olona ihany koa. Raha toizantsika izay, Efesiana toko faharoa ihany andiny 17 ka hatramin'ny faha 12 dia izao no lazainy hoe: noho izany tsy olo-koazina vahiny intsony ianareo hafa firenena, fa iray zo sy andraikitra amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Hitanareo, anisan'ny vahoakan'Andriamanitra. Tsy olo-koazina vahiny intsony ianareo hafa firenena, ny malagasy, ny vazaha, ny japoney zany fa iray zo sy andraikitra amin'ny vahoakan'Andriamanitra sady anisan'ny ankohonan'Andriamanitra. Tao-tranona joron'Andriamanitra ianareo ka ny fanorenana dia ny apôstôly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy mihitsy ny vato fehizoro. Ao amin'ny Kristy no azo antoka ho mafy ny tao-trano manontolo ka misonitra trano mba ho tonga tempolo masina ao amin'ny Tompo. Ao amin'ny Kristy koa no harafitra miaraka aminay ianareo ka ho tonga trano fonenan'Andriamanitra no ny asan'ny fanahy masina. Asan'ny fanahy masina, asan'ny fanahy foana zany no mahatonga an'izay rehetra izay manakambana antsika ho vahoakan'Andriamanitra tokana. Zay ny fiangonana. Io zavatra resahin'ny Paoly io dia miresaka amin'ny fiangonana izy hoe vahoakan'Andriamanitra tokana, ankohonan'Andriamanitra, trano nataon'Andriamanitra mba hitombo tempolo masina ao amin'ny Tompo, dia miaraka ho olona ho trano fonenan'Andriamanitra no ny asan'ny fanahy masina. Zay ny fiangonana, zay mistery zay tsy nazava tany amin'ny testamenta taloha, fa i Paoly nomena fanambarana an'izay mistery zay, ary Paoly rehefa nandray an'ilay fanambarana dia mizara n'ilay
fanambarana. Zay ny lazay ny andiny fafito hoe izany nanaovanao mpanompo araka ny fanomezan'ny fahasoavan'Andriamanitra zay nomena araka ny fiasan'ny heriny. Mandray fanambarana izy de mizara fa matetika ny olona mandray fanambarana mizesta, ary misy ary olona tsy nandray fanambarana mivantana amin'ny tompo akory de mizesta hoe za nahazo an'izao avy tamin'ny tompo. Fa mba tsy ampizesta ny Paoly de fantany tsara mihitsy hoe izany nahazaoko zany fanambarana zany nanaovana ho mpanompo. Fantatry Paoly fa mpanompo izy, tsy hoe lasa deba be amin'ny fiangonana na lasa bishop na lasa ray aman-dreny inona fa lasa mpanompo. Na lasa ho mpanompo ny filazantsara izy anambarany filazantsara. Fa manino izy ny lasa mpanompo? Satria fahasoavany zany, fahasoavany zany na mpanompo ny Paoly zany, fanomezana maimaim-poana ho an'ny olona tsy mendrika an'izany akory Paoly fa dia natsoan'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra fahasoavana izy araka ny fiasan'ny heriny. Zany hoe herin'Andriamanitra mihitsy mahavita an'izany, mahavita olona hoe olona manenjika fiangonana de lasa mitory ny momba ny fiangonana lay mistery. Voafinatr' zay izy le nanenjika fiangonana mila an'izay. Ka isika koa de mila mahafantatra reo zavatr'ireo zany le fahasoavan'Andriamanitra izay raha te ho mpanompon'Andriamanitra ianao de mila mahafantatra ny fahasoavan'Andriamanitra sy lay hery, ny fiasan'ny herin'Andriamanitra ao anatinao, manovanao ho afaka manambara lay filazantsara, lay tenin'Andriamanitra, lay mistery zay nampahafantariny anao zany. Zay de miditra amin'ny andininy fahavalo tsika hoe eny izaho zay kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no nomeny zao fahasoavana zao mba hitory ny haren'i Kristy tsy hitalana ny jentilisa. Io mba efa niteneny ihany amin'ny Korintianina voalohany toko 5:12 hoe tena zany faralahy, za le tsy tonga volana, le tsy mendrika satria za efa nanenjika fiangonana kely indrindra amin'ny olona masina. Kanefany ao anatin'ny Korintianina voalohany toko 5:12 tenena fa fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao mitovy amin'iny mihitsy ty andininy fahavalo amin'ny Efesiana toko 7 ty. Kely indrindra amin'ny olona masina rehetra fa nomeny zao fahasoavana zao. Rehefa nahazo fahasoavana izy de lasa manino? Mitory ny haren'i Kristy tsy hitalana any amin'ny jentilisa. Tena tsy hitalandry zareo io haren'i Kristy io tsy mety lany io, tsy mety hoe efa haiko daholo zany ka tsy mila mianatra tsony, tsisy an'izany. Fa na hianatra ohatrin'inona ary tsika de tsy mety ho haitsika tanteraka ny haren'i Kristy io, izy zany Jesosy zany. De ny anambaran'izany any amin'ny jentilisa zany no nanaovana ny Paoly mpanompo, no nanomezana ny Paoly fahasoavana. De miditra am'izay ary tsika zao ty toko andininy fahavalo ty efa ao anatin'ilay andraikitry Paoly am'izay zany tsika. Ny andraikitry Paoly zany de hoe hitory ny haren'i Kristy tsy hitalana any amin'ny jentilisa sy hampazava ny olona rehetra mba hahalalan'ny fitondran'Andriamanitra ny zava-miafina. Io mbola verina indray le zava-miafina. De lay voafina hatramin'ariny zao tontolo zao tao amin'Andriamanitra izay nanao ny zavatra rehetra zay. Efa tao amin'Andriamanitra io, tsy parenthèse io, tsy zavatra tonga ho azy fotsiny hoe satria tsy nin'ny jiosy, fa efa tao amin'Andriamanitra io hatramin'ariny an'izao tontolo zao. Talohan'izany mihitsy ary. Ny andraikitry Paoly zany ozy izy tsika teo ny andininy fahavalo de milaza hoe mitory filazantsara ny olona rehetra na ny jiosy aloha de aveo ny jentilisa. Ary ny andraikitry Paoly faharoa de hampazava ny olona rehetra mba halalany ny fitondran'Andriamanitra ny zava-miafina. Zany hoe anambarany zava-miafina ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'ny teny frantsay izy mahazotsika koa hoe le secret du plan de Dieu. Inona ny zava-miafina sitrapon'Andriamanitra? Sitrapon'Andriamanitra de zao tsy ny jiosy ihany ny teny vokatr'ity fa ny jentilisa koa zany hoe ny olona rehetra sans distinction. No tiany Paoly vokatr'ity. Toko voalohany andininy fahasivy de efa teneniny zay hoe zava-miafina ny amin'ny sitrapony, le secret du plan de Dieu. Nampahafantariny atsika ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony araka ny safidy izay nokasain'ny Tena. Nampahafantariny atsika zany. De eo amin'io toko voalohany io ihany fa eria voalohany rio hoe le voafina hatramin'ariny zao tontolo zao, inona zany zava-miafina ny amin'ny sitrapony io, na secret amin'ny plan de Dieu io de
any amy toko faefatra izy de andininy faefatra zafady de efa miteny izy hoe araka ny nifidianany atsika tao aminy fony mbola tsy ary ny fanorenany zao tontolo zao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika zay matoa ianao zany lasa pino matoa ianao lasa vahoakan'andriamanitra de andriamanitra efa nifidy anao talohany nariny an'izao tontolo zao fa nafeniny zany ary misy olona kristianina efa ela be fa tsy mbola mahatakatra n'izany zava-miafiny zany ny mandrakandroany ny antony hifidianana anao tompoko de tsy hoe satria ianao tsara kokoa noho ny hafa satria ianao mpivavaka kokoa noho ny hafa satria ianao tsy manota kokoa noho ny hafa tsia fa fahasoavany zany mbola tsy nanao tsara na ratsy ianao de efa nifidiny fa inona ny tanjony hifidianana ianao mba ho masina sady tsy misy tsiny ao anatrehany tsika ny anovany ianao ho masina sy tsy misy tsiny alleloia tsara nge zany planina an'andriamanitra zany tsara be zany zay ny sitrapon'andriamanitra talohany fony mbola tsy ary fanorenany zao tontolo zao de efa tao amin'andriamanitra zany nafeniny tao zany fa zao izy zay vao ampahafantariny atsika tamin'ny alalan'ny Paoly andininy fahafolo mba ampahafantarina amin'ny alalan'ny fiangonana an'ireo fanapahana sy fahefana any an-danitra am'izao ankehitriny zao ny lafiny maro samihafa amin'ny fahendren'andriamanitra zay rehefa naseho an'andriamanitra tamin'ny Paoly zany izy io aloha voalohany indrindra nambaran'andriamanitra amin'ny Paoly le zava-miafina de ambaran'ny Paoly amintsika de rehefa fantatsika fiangonana zay misy jentilisa sy jiosy zay zava-miafina zay a de ampahafantarina amin'ny fanapahana sy ny fahefana ihany koa zany hoe ny anjely ny fiangonana zany a no maneho le fahendren'andriamanitra zay rehetrarehetra zay ny atao hoe fahendren'andriamanitra hoe mifidy tsy jiosy ihany ny fidiny fa ny jentilisa ihany koa fahendren'andriamanitra zany ny fiangonana zany no maneho an'io fahendren'andriamanitra io a ary ny anjely de te andinika an'io raha vao miteny izy hoe fanapahana sy fahefana de anjely amin'ny ankapobeny aloha ny tontolo manodidina rehefa miteny izy hoe fanapahana sy fahefana de reo anjely mivadika kanefa hitantsika fa mety ihany koa izany na anjely tsy mivadika raha ny eto zany a no jerena de andinika ireo anjely zay famonjena ny jiosy jentilisa zay de petera koa efa niteny an'izay petera voalohany toko voalohany andininy faharoa amby folo hoe ary naseho tamin'ireo fa tsy ho azy le mpaminany tany amin'ny testamenta taloha zany ty lazainy eto tsy ho azy fa ho anareo ny nanomponiny am'izany zavatra zany izay voalaza aminareo ankehitriny tamin'ny tenin'ireo nitory filazantsara taminareo tamin'ny fanahy masina izay rahany avy any an-danitra izany zavatra zany ny famonjena atsika zay nandray ny filazantsara zany a izany zavatra zany de tiany anjely hodidia tiany anjely hodidia ahoana ny areny le fahasoavan'andriamanitra hoe olona mbola tsy nanao ny tsara sy ny ratsy de efa mifidiny a de avy eo voateraka le olona de mpanota nefa mbola vitan'andriamanitra no mahatonga ny olona io lasa masina sy tsy misy tsiny ao anatrea tiany anjely hodiniany zany ary zay ny lazainy eto amin'ny andininy fahafolo hoe mba ampahafantarina amin'ny alalan'ny fiangonana an'ireo fanapahana sy fahendrena any an-danitra am'izao ankehitriny zao ny lafiny maro samihafa amin'ny fahendren'andriamanitra ngeza be de fahendren'andriamanitra tsy hitalany ny romana toko faraky amby folo koa Paoly le mbola mamerina an'izany a de zay ny taloha kely ny amaranany azy hoe fa izy ny avian'izao zavatra rehetra zao izy no miazo anazy sady izy koa no antony izy ene no menany voninahitra mandrakizay amen de lay fiangonana io am'izay zany a de lasa tahaka zao ny atao hoe fiangonana galatiana toko fahatelo andininy fahavalo amby folo hoe tsy misy intsony ny jiosy sy jentilisa ny andevy sy ny olona nafaka ny lahy sy vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy rehefa ao amin'i Jesosy Kristy zany tsika de lasa tena iray fiangonana iray na inona firenena misy atsika na inona firenena izay le mistera zay le mistera ny andininy faharoa amby folo ao aminy ao amin'ny Kristy koa izy a no ananantsika fasahina nantona azy amin'ny fahatokina noho ny finoana inona ny mahazava-dehibe mahatafiditra atsika jentilisa ao anaty fiangonana tsy mila mitady tsontsika hoe jiosy ve malagasy sa jiosy na jiosy tsisika na jiosy tsy miankina am'izany ny famonjen'andriamanitra fa miankina hoe ao amin'ny Kristy Jesosy ve ianao rehefa ao aminy ianao de lasa manana fahasahina nantona an'andriamanitra amin'ny fahatokina rehefa mino an' Jesosy Kristy andininy fa raiky amby folo amin'ny toko faharoa teo aloha de fa teneny zany hoe koa tsarova fa
fa iny ianareo jetlisy araka ny nofo de lazay ny voaforatanana teo amin'ny nofo hoe tsy voafora, tsy nanana, tsy vita fanekena tamin'Andriamanitra satria ny olona nanao fanekena tamin'Andriamanitra ihany no noforany. De lazainy jetlisy, lazainy jiositsika hoe tsy voafora. Eny, tsy nanana ny Kristy ianareo tamin'izany andro zany. Oloko azy tamin'ny fanjakan'Israely ary vahiny tamin'ireo faneken'ny teny fikasana, tsy nanana fanantenana sady tsy nanana an'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao. Zany ange zavatra niainantsika tamintsika mbola tsy nino e. Tsy manan-inona nampanankarena ohatrin'inona ary de tsy manan-inona, tsy nanana ny Kristy ianareo tamin'izany andro zany fa oloko azy amin'ny fanjakan'Israely, vahiny teo amin'ireo faneken'ny teny fikasana, tsy nanana fanantenana sady tsy nanana an'Andriamanitra. Ankehitriny kosa ao aminy, io le hoe ao aminy ananantsika fasahina, ankehitriny kosa ao amin'ny Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny, de tonga akaiky noho ny rany Kristy, lasa afaka manatona an'Andriamanitra noho ny amin'ny Kristy. Indrindra fa 7 de mbola verina. Koa tsy vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompon-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina, sady ankohonan'Andriamanitra, afaka manantona an'Andriamanitra satria lasa ankohonan'Andriamanitra. Ary mbola miteny an'izany ihany koa ny Hebreo 10, 7 sy 20. Koa amin'izany rahalahy de manana fahatokina, manana assurance tsika hoe afaka miditra eo amin'ny fitoerana masina. Jiosy le tsy nanana an'izany raha tao amin'ny tempoly, fa tsika manana fahatokina hiditra eo amin'ny fitoerana masina noho ny ambarany Jesosy. Alleloia. Amin'izay lalana natokana ho antsika de lalana vaovao sady velona namakivaky teo amin'ny efitra lamba de nofiny izany tamin'ny nahafatesany Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, de lasa lalana afaka manantona an'Andriamanitra amin'ny fahasahina, amin'ny fahatokina isika. Ndiny 17 farany ity lay fehezanteny 7 zany de miteny izy hoe noho izany no angatahako aminareo mba tsy ho ketraka ianareo amin'ny fahoriako noho ny aminareo fa voninahitrareo zany. Noho izay asan'ny Paoly, noho izay andraikitry Paoly zay, noho izay mistery voarainy Paoly de nambaran'ny Paoly ary tiany ampitaitsika zay de milaza izy. Tamin'ny andiny voalohany teo de hitantsika hoe migadra ane Paoly, mijaly ane Paoly, tsy afa mihetsika ho ponja ane Paoly, kanefany i Paoly lay zoko be an'ireto olona noratana reto zany, lay pastera, lay mpampianatra an zareo de any ponja amin'io fotoana io, mijaly tsy afa mihetsika, tsy afaka mivoaka ho ponja amin'io fotoana io. Kanefa na izany ary de tsy voasakanao izy fa afaka mampita an'izay mistery zay amin'ny alalan'ity taratasy ity, ary de tonga te amintsika ihany io taratasy io. Zay hitanareo, tsy manakana ny filazantsara ny fahorian'ny Paoly, tsy manakana ny filazantsara ny figadran'ny Paoly, tsy manakana ny filazantsara ny fahanteran'ny Paoly, de ohatr'izay koa ny amin'ny zokontsika rehetra, ny pastera, ny mpiandraikitra, ny zay olona lehibe antsika rehetra, mpampianatra antsika, de tsy miankina amin'io, na tsy afaka manao tsony ary io, de tsy mahasakana ny filazantsara. Zay le natonga antsika niteny tary amin'ny voalohany hoe tsy voafatotra ny filazantsara, ohatr'izay ankehitriny. Tsy miankina amin'izay heveritsika hoe mpanompon'Andriamanitra io, fa io ny filazantsara tsy maintsy miampita foana. Zao tsika mifanalavitra Antsirabe, Antananarivo, fa de afaka miampita foana ny filazantsara. Zay le no ny fiasan'ny herin'Andriamanitra no mahatonga an'izany. Mahita fomba foana ny tompo ampitana ny filazantsara eo amin'ny olona rehetra, na any an-dafy ianao mahita an'izao video zao de ho anao ihany koa izany ampitain'ny Paoly ho an'ny olona rehetra, ho ampitain'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra mihitsy moa zany satria afatr'Andriamanitra zany. Isika zany de fitaovana fotsiny ampitan'io. De raha tadiditsika ny tantaran'ny Estera de zao lazainy Mordekay any Estera hoe io ozy izy e, mety zay angamba nametrahananao amin'izao toerana zao izy hamonjy jiosy, fa io na tsy anao ary ianao de ahita fomba hamonjena ny jiosy foana Andriamanitra, fa ianao de ahita loza ianao sy ny fianakavianao, kanjo hoe Estera nanao. De ohatr'izay koa atsika rehetra, io zany tafita foana io hafatra io, na anao ianao na tsy anao, fa fahasoavana no maheto anao mahare an'izany hafatra zany androany ianao le fitaovana andrasana apita ny filazantsara mba tsy ho voafatotra izany filazantsara izany. Vonina ve ianao andeha ho mpanompon'Andriamanitra, handray fahasoavana, izara fahasoavana. Eny ary rahalahy sy anabavy
fantatrao am'izay ve le mistery? Fantatrao am'izay hoe mistery anaka? Azo fantarina eo. Tsy ilay olona inisie, zany moa izy tamin'ny religion mystère tamin'izany andro zany, de olona vitsivitsy inisie elita ihany no mahafantatra ny mistery. Fa io azon'ny olona rehetra fantarina rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra izy a, ka mino izay voasoratra ao, de afaka mahafantatra mistery, satria nampahafantarin'Andriamanitra an'i Paoly zany a, de nampahafantary Paoly antsika, de asaina ampahafantaritsika amin'ny hafa ihany koa. Ilay mistery de zao hoe lasa tena irainy amin'ny jiosy a itsika jentilisa. Tsy mila mitady intsony hoe jiosy ve malagasy n'inona, fa mitovy ny jiosy sy ny jentilisa manomboka tamin'ny andron'ny Paoly. Zay le mistery zay. Tsy noho itsika no mahatonga antsika lasa tafaraka amin'ny jiosy, fa noho i Kristy maty ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana ka nanakambana antsika ho tena iray. Fahasoavana foana no halalantsika an'Andriamanitra, fahasoavana ny ahafantarantsika an'izany mistery zany, fahasoavana ny ahafantarantsika ny Kristy, fa raha te ho mpanompo hitory ianao de mila fantatra ao zay fahasoavan'izay, mila mandray an'izay fahasoavan'izay a ianao, de mila malala ny herin'Andriamanitra koa ianao mifanaraka am'izay hoe lehibe loatra io, tsy takatry ny saina io, tsy ianao no mampibebaka olona, tsy ianao no manova olona, asan'Andriamanitra, asan'ny fanahy zany, ny herin'Andriamanitra mahavita an'izany. Ny anjaranao de manambara an'ilay mistery fotsiny ihany, zany hoe manambara ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, na inona feheziny na inona. De tsy afaka mizesy tamin'izany tsika, tsisy azo ireharehany zany hoe ianao mahay noho iza na ianao tsara noho iza. Fahasoavana zany, fanomezana maimaim-poana ho an'ny olona, tsy mendrika ny ahafantaranao izany sy ny ahafahanao mizara izany, ianao de mpanompo fotsiny ihany. Ary indrindra ihany koa de zao, afaka manantona an'Andriamanitra na aroviana na aiza na aiza, tsy voatery any am-piangonana, tsy voatery aiza, tsy voatery toerana, tsy voatery inona, fa na aiza na aiza, na inona fitentsika na inona fitentsika, de afaka manantona an'Andriamanitra ankalalana, amin'ny fahasahiana sy amin'ny fahatokina isika noho ny raha nalatsaka Jesoa Kristy teo amin'ny hazo fijaliana mba ho fiderana ny voninahiny. De mirary soa anao indray ary eo.